Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izao no lazain'ity mpandinika sy manam-pahendrena anankiray manao hoe miomeheza na dia mahatsapa ho tena marary indrindra azy ianao, mifalia na dia mahatsiaro osa indrindra azy ianao, mitsikia na dia mahatsiaro reraka indrindra azy ianao, eny mitsikia na dia efa mitady tsy ho tananao aza ny ranomasonao, na dia mahatonga ny fijerinao anjavona aza izany, mira midera amin'ny fonao, na dia mijery anao avokoa aza ny olona rehetra ka miteny aminao fa ratsy feo be ianao, matoki na dia mitalao aminao aza ny fonao mba tsy hanao izany, mahita toro tsara na dia matahotra izay nofo ratsy hoentin'ny alina ao anao azy ianao, tanterao fitao izay ataonao na dia mahatsapa atao tsy afaka manao zavatra bebe kokoa noho izany azy ianao, ary tady tio fa na dia mety hisy nandratra anao aza ireo fahatserovana taloha noho ireny lasa rehetrareny na tsara izany na ratsy, dia tady tio fa izany na toy izao anao anio, tsaro fa raha tsy nandalo ireny fanandramana ireny ianao dia toy ny taratasy tsy misy na inona na inona, toy ny boky tsy misy soratra, toy ny hira tsy misy tonony, ny mahatonga anao atanjaka ahery fo dia ny fahasahinao miaina tamin'izay lasy izay, ka mitraka mba hiatrehanao ny ho avy. Noho izany aza miaina mitahotra satria matanjaka ianao izao, na dia nisy ary ireo tsy nety tsy fahombiazana taloha, dia sahi miatrika no avy tsara sy mamirapiratra, mahay zavatra rehetra isika ao amin'ilay mampahery antsika. Hoy ny voalaza ao amin'ny Filipianina 4:7-10. Mahereza ary miteny ny baiboly hanisan'andro mofonaina raisoavampo fazamalaina fartomotrany andro izao. Trazany fiainanantany aza mitanondrikiana eny fanary manao sesilany ny olana mahazo ana aza varina misentotomany ny masonao andrandra fa ny ao ambadikizao de kumahereza yanao isaina tanjauka ni akidina yala na de maherazani alundrano ni fitudina dere tuizwatrani nidi tude matukifa Jesu de anampiana auka isandra tratrai ni babaka tarika hanitry Kristy. Trini saina na de hiveri na uma findindra de mete a hasuana
tratraminedy ode matokifa jeso de anampiana aoka isandratratrany ny vavaka komahereza ianao ny saina tanjaoka ny hakivina ianao na de maherazany alondrano ny fitorina jereo toizo atraninidy kode matokifa jeso de anampiana aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka talilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana Isaia 2. Ny voninahitra marina voatendro an'i Israely sy ny anafoanana ny voninahitsy izy. Ny teny izay hitan'i Isaia zanak'i Amoza ny amin'ny Joda sy Jerosalema. Ary izao no tonga ny amparany. Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia ahorona eo an-tampon'ny tendrombohitra, ary asandratra ho avo noho ny avoana, ary ny jentilisa rehetra hitanjozotra akany. Eny, maro ny firenena no hiainga ka hanao hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitry Jehovah ho any an-tranon'Andriamanitra Jakoba, mba hampianarany antsika ny amin'ny lalany ka andehanantsika amin'ny atorony. Fa avy any Ziona no ivoahan'ny lalàna, ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehovah. Ary hitsara ny adiny jentilisa izy ka hampiaiky firenena maro. Dia anefiny saba no fangady ireny, ary ny lefony ho fanetezam-boaloboka. Ny firenena tsy hanainga sabatra ifamely na hianatra ady intsony. Ry taranak'i Jakoba, avy aoka isika handeha amin'ny fahazavan'i Jehovah. Fa efa nanariny taranak'i Jakoba olonao ianao, satria feno no fanao avy any antsinanana izy, ary efa mpanandro tahaka ny Filistina, sady efa bezana bahiny. Ary ny taniny dia feno vola fotsy sy volamena, sady tsy hita lany ny hareny. Ary ny taniny dia feno soavaly, sady tsy hita isa ny kalesiny. Ny taniny dia feno andriamantsy izy koa. Eo anatrehan'ny asan'ny tanany no iangoofany, dia izay nataony ny rantsany tanany. Koa ny zanak'olombelona atao mitanondrika, ary ny olona ahetry, ary aza mamela ny elony ianao. Midira ao amin'ny vatolampy, ary miery amin'ny vovoka, noho ny tahotra avy amin'i Jehovah sy ny voninahitry ny fahalebiazany. Ny fiandranandran'ny mason'ny zanak'olombelona dia ahetry, ary ny fiavinavonan'ny olona atao mitanondrika. Fa Jehovah ihany no hisandratra amin'izany andro izany. Fa misy andron'i Jehovah tompony maro, hitsarana izay avo sy ambony toetra rehetra, ary izay misandratra rehetra, ka dia ahetry ireny. Dia ny sedera rehetra ny Libanona, izay avo sady andrandraina, sy ny hazo oka rehetra ny Basana, sy ny tendrombohitra avo rehetra, sy ny avoana andrandraina, sy ny telikambo miringiringy rehetra, sy ny mandamafy rehetra, sy ny sambony Tarsisy rehetra, sy ny taozavatra tsara tarehy rehetra. Ary ny fireharehan'ny zanak'olombelona atao mitanondrika, ary ny fiavinavon'ny olona ahetry.
fa Jehova ihany no isandratra amin'izany andro izany ary ny Andriamanitra izy dia ho foana avokoa ary hiditra ao amin'ny zohy ny lavabato ny olona no nitahotra avy amin'i Jehova sy ny voninahitry ny fahalehibiazany rehefa mitsangana hampiorohoro ny tany izy. Amin'izany andro izany dia arian'ny olona ho an'ny voalavo sy ny manavy ny andriamanibola fotsiny sy ny andriamanibola menany izay nataony hankohofana eo anatrehany mba hidirany eo amin'ny fitritry ny vatolampy sy eo atsefatsefaky ny aram-bato noho ny nitahotra avy amin'i Jehova sy ny voninahitry ny fahalehibiazany rehefa mitsangana hampiorohoro ny tany izy. Mitsahara fa aza mitoky amin'ny olona fa fofinaina foana ny eo am-bavoriny ka atao zinina izy. Ilay feo ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Misaotra anao miaraka aminay indray ao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion, ery amin'ny lafiny teknika ny namana Sam. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika, angataka ny fanazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra trany. Raizany an-danitro, misaotra anao izay satria afaka manohy izao fiarah-mianatra izao indray. Mamela ny elokay ianao ary meteza hiaraka aminay eto hampianatra anay izay tianao ambara ao amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no ametrahana izavavaka izany. Amen. Dia mitoy ihany izany ny fianarantsika ny fisotro ny tantara mifanaraka amin'izay fanolazain'Andriamanitra mialoha ary nampilazainy ny mpaminany Daniela. Natao antsika olombelona rehetra izany faminaniana izany, na iza izy na iza, ary anisan'izany izasy ianao satria tsy maintsy misy fiantraikany aminao, tsy maintsy misy fiantraikany amiko sy no avintsika ary ny ankohonantsika tsirairay izany. Dikan'izany dia mendrika ny odiniana akaiky izany faminaniana izany. Fa tsy sanatria rehefa tratry ny fampianaran-diso isika, na koa toe-zavatra nandalo teo amin'ny fiainantsika kanefa tsy fantatsika, zavatra tokony ianarana tsara nefa, dia mety hitondra olana goavana eo amin'ny fiainantsika izany. Manana ny toerana goavana dia goavana eo amin'ny fiainanao mantsy ny lafiny ara-panahy. Efa niarahantsika nianatra tetony amin'ireo fanjakana roa voalohany nanjaka araka ny efa voalaza amin'ny faminaniana mialoha dia ny fanjakana Babiloniana sy ny fanjakana Mediana sy ny Persiana izany. Dia ho toizantsika ny fianarana. Ny potra indray izany ny fanjakan-dehibe fahatelo voalaza ao amin'ny Daniela 7 ka ny 9. Daniela 7:9. Ary no ny afaka izany dia nahita aho fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda izay nanana ela-borona 4 teo an-damosiny, ary io biby io nanana loha 4 ary nomena fanapahana izy. Inona indray no hevitra izany? Efa niarahantsika nahita teto ny fahatanterahany faminaniana izay naseho an'i Nebukadnezara, dia mbola namafisina indray tamin'ny alalan'ny Daniela mpaminany, maneho ireo fanjakana mifandimby mandra-piavin'i Jesosy any amin'ny raolanitra. Dia tanteraka raha-baky teny izany: Rava Babilôna, araka ny voalaza milohan'ny faminaniana ara-baiboly, ary ny fanjakana Mediana sy ny Persiana nandimby azy. Voalaza ny faminaniana nefa fa tsy maintsy ho rava koa Mediana sy ny Persiana ho dimbiasan'ny Grika. Dia resy ny Grika tokoa ny Mediana sy ny Persiana. Ina moa fantatsika mikasika ny Grizia na ny Grika? Iza no mpitarika tsaroanao indrindra, mpitarika malaza tany amin'izany fanjakana Grika izany? Tsy iza fa i Aleksandra lehibe. Asa mba fantatrao firy taona moa izy rehefa nanapaka an'izao tontolo izao?
vao teo amin'ny 70 taonany tio eo izy tamin'izay fotoana izay sa tsy izany vetivety dia namabo an'izao tontolo izao griziana ny fanjakana grika tamin'izany fotoana izany raha ilazalaza ny amin'ny famabona aingana indrindra ataon'ny fanjakana iray ianao dia biby inona tokoa no hosafidianao ho tandindon'izany noho izy afaka mandeha aingana dia aingana tsy ny leoparda ve ary raha tianao anana fainganam-pandeha mbola mafy kokoa hatrany ny leoparda dia inona ny sary omenao azy asianao elatra izy ary dia izay mihitsy no sary nasehon'Andriamanitra any Daniela maneho an'ity fanjakana ity nasian'Andriamanitra elatra teo an-damosiny leoparda hoenti maneho ny fanjakana grika zany ary zany dia ilazana ny fanafiana sy ny famabona aingana dia aingana nataon'ny Aleksandra lehibe ny Mediana sy ny Persiana naseho an'i Daniela fa nanana loha efatra ity leoparda ity nahoana re mario indray fa marina tsy misy tomika ny faminaniany baiboly maty teo amin'ny 7 taonany i Aleksandra lehibe zany hoe mbola tao anatin'ny fahatanorany mihitsy ireo loha efatra ireo dia mampiseho an'ireo jeneraly efatra izay niaraka niasa akaiky tamin'ny Aleksandra lehibe rehefa maty Aleksandra lehibe dia ny fampizarana izy ireo ny fanjakana taoriana nafatesan'ny Aleksandra zany ny anaran'ireo fanjakana efatra ireo dia Cassandre, Lysimaque, Ptolemy ary Séleucos nanapakarak'izay ny tantaran'ny faminaniany baiboly azy mihitsy ireo jeneraly efatra ireo nitsangana indray anefa ny fanjakana fa efatra izay nandresy ireo fanjakana rehetra ireo toy izao ny filazalazana no lazain'ny mpaminany Daniela mikasika n'ity fanjakana fa efatra ity eo amin'ny Daniela 7:7 Daniela 7:7 no ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho ary indro ny faefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana nify vy lehibe izy ny hinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny dia nosohosen'ny tongony ary hafa no ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo mazava tsara arak'izany fa mampiseho ny fanjakana romanina ity biby faefatra ity ilay fanjakana nandresy ny fanjakana grika mampitodika antsika amin'ny fotoan'andron'i Kristy izany vanim-potoana izany aoka tsy ho adinitsika fa ny lalàna romanina no mitondra an'i Josefa ho any amin'ny toerana nahaterahan'i Jesosy amin'ny Betlehemy satria io ny fanjakana io no nanjaka tamin'izay fotoana izay ny Pontsy Pilato romanina no nitsara an'i Jesosy miaramila romanina ihany koa no namatsika ny tongotra matanan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satria ny fanjakana romanina nanapaka traizatraiza nanjaka sy natanjaka indrindra tamin'izay fotoana izay nandimby ny fanjakana grika i Roma ny nanapaka an'izao tontolo izao tamin'ny fotoan'andron'i Jesosy ny tombo tao anatin'io fanjakana romanina io ny fivavahana kristianina dia amin'ny tantara mazava tsara ny firodana ny fanjakana romanina ny baiboly amin'ny alalan'ny sary anohatra ireo ratsa-tongotry ny sary olona sy ireo tandroko ny biby faefatra nandimby ny fanjakana romanina mantsy araka ny faminaniana voalazo amin'ny Daniela 2 hamafisiny eo amin'ny Daniela 7 dia raha jerenao tsara ilay sary araka ny voalazo eo amin'ny Daniela 2 raha araka ao tsara ny fisehon-javatra nandimby ny fanjakana romanina dia tsy nisy fanjakana anankiray afaka nandresy fanjakana romanina intsony fa lasa fanjakana ny zarazara ilay fanjakana romanina dia ny sasany malemy ny sasany matanjaka maneho an'ilay vy sy tanymanga mifangaro ary tsarovy tsara fa tamin'ny fotoanan'ireo fanjakana mizarazara ny sasany malemy sasany matanjaka ireo dia tonga tampoka ilay vato sy ny andahan-tanana avy any an-danitra ny njera teo amin'izany fanjakana ny sasany matanjaka ny sasany malemy zany rehefa ny njera teo izy dia nandrodana ilay sary olona ray manontolo nandrodana ny sary olona ray manontolo
dia lasa fanjakana lehibe na rakotra n'izao tontolo izao zany vato nandrodana n'ilay sary olona manontolo zany dia voalaza ao amin'ny faminaniana fa maneho ny fanjakana izay atsangan' jesosy zany fanjakana izay tsisy andimitsony fanjakana tsy horava mandrakizay eto zany a dia tanteraka arabaky teny ny faminaniana voalaza ao amin'ny daniela rava ary nisy nandimby ny fanjakana babiloniana dia ny mediana sy ny persiana izany voarakitra ara-tantara izany fa tsy angano tena tanteraka tokoa izany dia voalaza fa isy andresindray ny fanjakana mediana sy ny persiana araka voalaza amin'ny faminaniana dia fanjakana grika nandresy azy dia voalaza fa tsy maintsy isy andresindray ny fanjakana grika dia ny romanina izany dia ny resy ny romanina tokoa ny grika dia voalaza fa aorinan'izay dia tsisy fanjakana anankiray afaka mandresy fanjakana romanina intsony fa fanjakana mizarazara no hita maneho ny fanjakana voazarazara izay hitantsika kehitriny no asehoan'izany any eropa amin'izao fotoana izao fantatsika fa miainga any eropa sy any Etazonia avokoa amin'izao fotoana izao a ny paikady rehetra hitondrana an'izao tontolo izao manana tandroka folo ity biby faefatra ity dia ny romanina izany inona no hevitra izany voazarazara ho faritany folo lehibe i Roma ny anton'izany dia izao niditra ankeriny nanerana ny fanjakana romanina ny foko barbarianina nandroba nandrava ny tanàna ary nanao fahirano ny vohitra rehetra vokatra izany dia voazarazara ny fanjakana romanina ny zarazarain'ireo foko barbarianina ho fanjakana kely maromaro ny fanjakana romanina naka ny angletera ny anglo-saxon ny fransa naka ny frantsa ny alamania naka ny faritry alemaina ary ny ostrogots nanjaka tao Autriche dia ireo mihitsy no amin'ireo faritry ireo amin'izao fotoana izao ireo foko ambiny avy any avaratra kosa dia niparitaka nanerana ny fanjakana ka nizarazara azy araka ny ahitantsika azy amin'izao fotoana izao mihitsy hita eo amin'ireo tandroka folo ny ho biby io izany fizarazarana izany ambaran'Andriamanitra avy eo ny fomba nidira ny fiemorana tao anatin'ny fiangonana tamin'ny fotoana izay namabony ny foko barbarianina avy any avaratra ny fanjakana romanina raha ny fivavahana kristianina no resahana dia tsara ny alalanao fa mbola nanan-kery hatrany tsy niova mihitsy ireo antoko-pivavahana roa lehibe hany nisy teto an-tany dia ny fivavahana amin'Andriamanitra ilay namorona izao tontolo izao tetsy an-daniny izay nanana ny andro fivavahany dia ny sabotsy na ny sabata zay daholo ny fivavahan'ny olona izay nanaraka an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany nivavaka tamin'i Jehovahandriamanitra tetsekilany a dia nisy koa ireo mpivavaka amin'ny masoandro izay nanana ny fomba fivavahany sy ny andro natokany hanaovana an'izany dia ny andro alahady zany izareo zany ny tena tompony ny andro alahady fa tsy ny kristianina taty aoriana samy niankohoka tamin'ny andriamaniny avy tamin'ny andro samihafa na ireo mpivavaka tamin'Andriamanitra ilay mpamorona izao rehetra izao na ireo mpivavaka amin'ny masoandro milaza mazava tsara ny ady mikasika ny fiankohofana ny fomba nanovana ny sabata io faminaniana ao amin'ny Daniela toko fafito manasanao zay mba hanjoy hatrany izao fiarah-mianatra izao ahitanao ny fahatanterahan'ny faminaniana mikasika an'izay voalaza ao amin'ny boky ny Daniela ho toizantsika ny fiarah-mianatra manasanao zay mba hanaraka izany amin'ny manaraka mandra-peona vetivety ary Sani Sébastien. Fiazodintsy tanera havana famarinany tenin'Andriamanitra
tsara otsiaivinyanefa fampiarantsika izany no tena fivavahana zay no kelankerahavaco ny afatiny tompo manahoe tsy tonga andravalalagna sy ny mpaminanya tsy tonga ho mba handravafa mbahana atanteraka tsarovikorery mpivavako ny teniny jesosy manahoe ratia ianareo ite itandrina ny didiko ary zaho angataka mba hoanare zany afatrizany no nata ufanasana aisiana irusu amilalani Jehova ondia patihivona deo piana tatukuyana kuwasana nawi aretunguta amini sabatani Jehova siandia amisaitiana fahana zani yanduni masina deiravurava mi Jehova tukuyana asawa sari ni papiarantika isane fanyatimula sabute nusabatapitsa harana arakizay falumena hatane dehena isayanine layandamantatupunareo fanyanade Jesosi ilaitupuni sabata sinanuvasani wala hati navutalahata AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 unifanambarani Jesosi we sambatsema maksimi hainuti teniniti faminaniniti ikamitandisay basuratawanatilehefa antumuta aneni yahanu uamisani ditarera habako nuilana nifaharetana amini faokana jamanita demitandititina jamanita simitana ni finunani ainani Jesosi sani apatizani nunata ufana sana aisiana irusu amilalani Jehova ondia patihivona deu piana tatukuyana kuwasena nawi aretungucha amini sabatani Jehova siandea amisaitiana fahana zani yanduni masina eiravurava mi Jehova tukuyana asawa sereni papiarantika isane fanyatimula sabute nusabatapitsa harana arakizay fanumena hatane dehena isayanire layandamantatupunareo fanyanade Jesosi ilaitupuni sabata sinanuvasani wala hati na kutalata
seminera momba ny baiboly, fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany asa fitoriana etonivon'ny fiangonana adventista faritra ranomasimbe indianina. aiza mandany voavitra ny mandrakizay na manao kalebanetsikivy sy naritiana no manolotra izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Asaina anao aharatra amin'ny farany. Rehefa azoina ny soratra masina dia hita fa ampahany voalohany amin'ny fiainana mandrakizay ho an'ny voavonjy ny arivo-taona any an-danitra izay iarahan'izy ireo amin'i Jesosy. Tsy hijanona ny mandrakizay izy ireo fa hiveriny eto tany efa voadio tamin'ny afo sino avaoziny. Hitan'ny Jaona nidina avy tany an-danitra Jerosalema vaovao miaraka amin'Andriamanitra sy ny olona masina. Mazava araka izany fa ity tany efa lasa vaovao ity no fonenany voavonjy mandritra ny mandrakizay. Hifantoka amin'izany ny fianarantsika anio fa andelo isika hivavaka. Raha ny masina ny an-danitro misaotra satria azo antoka ny fanavotana ataonao ho anay amin'ny alalan'i Jesosy ary efa manomana fiainana mandrakizay ho anay ianao. Andalany amin'izany izahay. Komete izy ianao ampianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao ary impio izahay anaraka ny sitraponao mba ho nisan'ireo velona mandrakizay miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anahoana ireo voavonjy rehefa tafaverina eto tany aorian'ny arivo-taona. Vakiny namana naritiana amintsika ny Isaia 40 andininy faraka amin'ny 20. Isaia 40 andininy faraka amin'ny 20. Ary ny olonao rehetra ho marina avokoa, anana ny tany ho mandrakizay izy. Eny ho volo maitso eo amin'ny sago, asan'ny tanako ho fampisehoam-bony nahitra. Nisy fahamarinana no rangory fototra izao faratsiana eto tany izao. Soa ihany fa ho foanan'Andriamanitra izany, tsy ho ela intsony. Ho zavatra lasa izao fiainana fahoriana izao. Marin'Andriamanitra ary tsy maintsy mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana izay teo afaka miara-monina aminy mandritra ny mandrakizay. Inona avy ireo zavatra tsy ho hita intsony ao amin'ny tany vaovao. Apokalipsy 20:4. Apokalipsy 20:4. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Tsy mankasitraka ny fahorian'ny olombelon'Andriamanitra, ary tsy izy ny tompony andraikitra izany. Efa nilaza mialoha izy fa ho foana ny zavatra rehetra mampahory ny olombelona. Hainy izany ary tsy maintsy ho tanterahana. Anahoana ny fahafonganan'ny faratsiana. Malaki 7:7. Malaki 7:7. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana mandoro izy, ary mipirere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka dia andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehovah tompony maro, ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Satana no fakany faratsiana, ary ireo anjeliny sy ny olombelona marobe tsy tamboisaina no sampany. Ho fongoran'Andriamanitra hatramin'ny fakany io tambazotra ny tsy fahamarinana io. Aoka ianao hiambina tsy ho tafiditra ao anatin'izany. Tsotra ny fiarovana dia ny fanarahana ny marina. Manahoana ny filazalazan'ny Jaona ny amin'ny tany vaovao. Apokalipsy 20:1-5. Apokalipsy 20:1-5. Ary izy naneho aho ho ndranonaina manganohany tahaka ny vato-kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny. Ary teny andaniny roa amin'ny ony
nisy azonaina mamovo 12 samihafa sady mamoa isam-bolana ary ny raviny azo dia ho fanasitranana ny firenena maro ary tsy isozona intsony ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hita ny tavany ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny ary tsy hisy alina intsony ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy ary hanjaka mandrakizay izy. Tsy ampy ny tenin'olombelona anehoana ny atsara ny fiainana mandrakizay eto amin'ity tany izay efa no havaozana ity. Ny fahatongavana any no hiezaka manandanja indrindra amin'izao fiainana mandalo izao. Be dia be lavitra noho izay kely naseho antsika no mbola ho hitantsika sy iainantsika any. Inona moa no ataony voavonjy ao amin'ny tany vaovao. Isaia 15:1-20. Isaia 15:1-20. Hanao trano ny olona ka hitoetra ao ary hanao tany-boaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Raha namorona ny olombelona Andriamanitra dia tsy namorona azy mba hidonana-poana. Izao no voalaza amin'ny Genesis 2:10. Genesis 2:10. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Rehefa tafaverina amin'ny laony ny zavatra rehetra dia ho tanteraka amin'ny fahafenony ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Anao ahoana ny biby any amin'ny tany vaovao. Isaia 1:1-5. Isaia 1:1-5. Ary ny ambodi hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifa iray toerana, ary ny zazakely no hiroaka azy. Isy fandriampahalemana eo amin'ny tany manontolo. Tsisy tsony ny zavaboary fandevina sy fampihinana azo alaina sary an-tsaina sady fa tena ho feno fahasambarana izany fiarahamonina vaovao izany. Inona moa no anaran'ireny vohitry ny tany vaovao. Apokalipsy 1:2. Apokalipsy 1:2. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina, efa miaingo hiaona amin'ny vadiny. Efa misy anara-tanàna atao hoe Jerosalema eto tany. Tanàna fiadanana ny dikany, saingy mbola anarana fotsiny izany satria mbola misy fahotana sy fahoriana ao amin'io tanàna io. Ho arabaky teny ny dikany hoe Jerosalema rehefa midina avy any an-danitra ilay Jerosalema vaovao izay reny vohitry ny tany vaovao. No manana ho aniza moa io tanàna io. Hebreo 1:12-5. Hebreo 1:12-5. Fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra. Ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamanitra, satria efa namboatra tanàna ho an'ireo izy. Ireo olony finoana izay niaritra finoana no tantarain'ny Hebreo 1:12. Miara-dalana amin'ny finoana mandrakariva ny fiaretana fahoriana. Ny olona masina araka ny Apokalipsy 2:12 dia voafaritra amin'ny teny hoe faharetana. Indro ny faharetan'ny olona masina hoy io andininy io. Safidy ny eo anisan'izy ireo amin'izao andro mampihena ny finoana izao eo amin'ny ankamaroan'ny olona. Anao ahoana ny endrika tanàna masina io? Manasanao hiara-maky amin'ny namana naritiana ny Apokalipsy 1:12-17. Apokalipsy 1:12-17. Sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny famirapiratany dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspi, manganoano toy ny vato kristaly, ary manana manda lehibe sady avo sy vavahady 12 izy. Ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 12 ary misy anarana voasoratra eo, dia ny any firenena 12 amin'ny zanak'Israely. Eo atsinanana vavahady 3, eo avaratra vavahady 3, eo atsimo vavahady 3,
eo andrefana vavahaditelo. Ary ny manda ny tanàna dia misy fanondrenana 12, ary misy anarana 12 koa eo dia ny an'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry. Ary ilay nyteny tamiko dia nanana fandrafesana volontaravolamena handrefesany ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. Ary ny tanàna dia efajoro ka mitovy ny lavany sy ny sakany. Ary nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy ka 2,000 sy 100 alina stadio, mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny avony. Ary nandrefy ny manda izy ka 470 ankio araky ny refin'ny olona dia ny an'ny anjely. Ary ny mandany dia vato jaspi, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio. Ary ny fanondrenany mandany tanàna dia voaravaka vato soa samihafa rehetra. Ny fanondrenana voalohany jaspi, ny faharoa safira, ny fahatelo kalkedona, ny fahaefatra emerald, ny fahadimy sardonyx, ny fahaenina karneoly, ny fahafito krizolita, ny fahavalo beril, ny fahasivy topaza, ny fahafolo krizopraso, ny faraika 12 iankita, ny 12 ametista. Ary ny vavahady 12 dia perla 12. Perla iray avy ny isam-bavahady, ary lalambe tao an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganoano. Ary tsy nahita tempolo teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia ny totoa sy ny zanak'ondry ny tempolony. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry ny fanazavana azy. Nanana fanandramana betsaka niaraka tamin'Andriamanitra ny apôstôly Paoly. Efa nahita fahitana mihitsy azy izy. Na izany aza dia mbola milaza ihany izy fa izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Korintana 2:2-7. Korintana 2:2-7. Ny fiverana fotsiny fa tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta na izay mandainga. Apokalipsy 2:20-7 dia efa maneho amintsika ny rivotra iainanao. Nidadasika tokoa ty tanàny ity, satria ny Apokalipsy 2:20-7 dia maneho fa 2,000 alina stadio ny refiny. Ny ray stadio dia sahabo 20 metatra. Raha mpitombona 20 zany, ny 2,000 alina dia mahazo 70 kilometatra isika. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa mitovy avokoa ny sakany sy ny lavany ary ny avony tanàna io. Tena goavana tokoa Jerosalema vaovao. Hita ao avokoa ny vato soa isan-karazany. Saingy ny mahasarobidy io tanàna io izay renivohitr'ilay tany vaovao dia ny fanatrehan'i Kristy. Izy ary no afaka hiditra ao. Apokalipsy 2:20-7. Apokalipsy 2:20-7. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Ry-piaino namana, inonay fa te handovo izany fiainana vaovao feno fahasambarana izay averina ho eto an-tany izany ianao. Azo antoka ny teny fiakasan'Andriamanitra. Andeha isika hody tahaka ilay zanak'adala hiverina amin'ny raintsika izay tena tiantsika ka maniry ny hamerinantsika ho amin'ny fahasambarana mandrakizay. Andeha hoentiny eo aminy amin'ny alalan'ity vavaka fohy ity izany faniriana izany. Jesosy io apetraka manontolo eo am-pelantananao ny fiainako mba azahoako miara-miaina aminao mandritra ny mandrakizay. Amen. Misaotra no niarahanao nianatra ny tenin'Andriamanitra taminay. Manantenam-bolo tafahoana aminao amin'ny fotoana manaraka namanao Kaleba Andretsikivy sy Naritiana. Veloma tompo.
ny ambasadora azama la iluni funareu minuana diamanita minu aiku yanare yanare wavi andaiana wavianiku rayo tiaku mawatianiku aminiza itera aminiza zailumenaua wavi andaiana lewanianiku tsy efa WR koa ny zazara andambalaky azama la iluni funareu miluana diamanita milu aiku yanare 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 tveranama uluenama vanamboanama ituanate waviavia timainti wavi andaianare wavianiku tiaku awatianiku aminiza itera aminiza zainumenaua teranama runuenama fanamboanama ituanate fany teninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana misotranao izay manaraka tsy tapaka ny fandarana vokaran'ny feo ny fanantenana miaraka aminao aminatin'izao fiaramianatra ny ten'andriamanitra izao ny mpiaramianatra aminao Elion Andremitanso ary isorantsika an'Andriamanitra izany efa ela sika ny ara-nianatra teto dia mbola tohizana izany no ny famindrapony ka dia rariny sika raha misaotra azy ndia hivavaka isika mialohan'ny hidirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona rehetra rainay izay ny an-danitro misaotra 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 no mifamindraponao aminay izay tsy tratry ny sainay hamindranao fo izay satria tsy mendrika ka dia misaotra no izany famindraponao izany aoka hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay tsy kelikely ireny atonga nay homendrika n'izany famindrapo tsy isy farany ataonao izany izay vaovao isamaraina aminay ka dia mangataka anao izay mba hamela ny elokay taky ny namelana izay meloka taminay ary handrotsaka aminay ny fananao masina izay hanotokana antoka ahafahanay mahatakatra tsara izay tianao ampianarina anay sy ampiarina eo amin'ny fiainanay mianatra manokana mahakasika ny antony manosika ny olombelona hitory ny filazantsara sy ny fiomanana ho amin'izany iraka hitory ny filazantsara zany ny lesona ianaranay avy aminao ianao tomponao nazavany sainay
hanindra ny molotra koa mba hatonga ny lesona hazava tsara aminay mpiara-mianatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Inona ny antony manosika anao hitory filazantsara? Kristianina ianao mitory filazantsara, fa inona ny antony manosika anao? Ho resahana manokana izany ao anatin'ity lesona ity mba hatoerana mihitsy, ary resahana koa ny amin'ny fiomanana ilaina amin'ny iraka ampanaovan'Andriamanitra antsika. Misy hatrany moa ny andinina izay ny fantenana ho atao tsy anjery, ary anterina ihany fa itony tsy anjery tony dia manampy be dehibe mihitsy amin'ny fitadidinany lesona izay ny anarana, mamintina an'izany mihitsy aza. Ary mihoatra noho izany dia fitaovam-piadiana izany rehefa misy fotoana izay hamelezany Satana antsika mafy, manakivy antsika izy, manendrikendrika, izay rehetrarehetra fanaony dia efa matetika haitsika tsy anjery. Fa rehefa miseho rery famelezana ataony ireny dia tahaka ny nataon'i Jesosy fahiny no ataontsika. Voasoratra hoe, tadidio fa tamin'i Jesosy ny teny hoe voasoratra hoe tsy namaky baiboly izy fa efa hainy tsenjery ilay andininy hoentiny mamaly any Satana. Ary izay no antony amporosiana antsika hianatra tsy anjery anytony andininy tony, izay tsy mitahiry fotsiny ny fitadidintsika ny votoatin'ny lesona, fa tena fitaovam-piadiana mihitsy, ary fitaovam-piadiana mahery vaika ny tenin'Andriamanitra. Ny andiny no fantenana ho atao tsy enjery ary dia ao amin'ny Lioka 4:4 no ahitanao azy. Lioka 4:4 mivaky tahaka an'izao. Jesosy tenany mihitsy no niteny azy ity: izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Aversika, Jesosy no miteny: izao no teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana ahy teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Zavatra anankiroa no tiano tsindriana. Dia ny voalohany dia ity, dia ny hoe manantitrantitra Jesosy fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana azy. Tsy miankina amin'izay safiditsika olombelona ny hatanterahana izany na tsia, fa azy Andriamanitra mihitsy ny fanatanterahana azy. Tsy maintsy ho tanteraka izany. Ary faharoa, izay nanoratana azy teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Misy olona miteny fa tsy ilaina intsony ny fianarana ny bokyny tenin'Andriamanitra mahakasika ny lalàn'i Mosesy. Eto dia milaza Jesosy fa misy tandindona maneho azy, maneho mieloha ny mpilanon'ny famonjena sy ny fitsipika tian'Andriamanitra iainantsika ao anatin'ny lalàn'i Mosesy. Tahaka an'izany koa ireo mpaminany, na mpaminany lehibe na mpaminany madinika ary ny salamo. Ka tsy misy azo atao tsinitsinina izany ny tenin'Andriamanitra Ray Manontolo, fa izay voasoratra dia natao hahasoa antsika. Anjarantsika ny mangataka ny fanahy masina hanazava ny saintsika hoe inona ry Andriamanitra ho ny tianao ampitaina amiko amin'ity. Efa tamin'ny andron'i Mosesy anie tony afatra tony, inona no afatra ampitainao, lesona ampitainao ao anatin'izany ho anay amin'izao andro faran'izao. Dia izao no soratan'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Filipianina 1:5-7 izay maneho ny votoatin'ny lesona manokana. Filipianina 1:5-7 henoy tsara ho antsika rehetra mpitory filazantsara. Ary nosorata no andreo kristianina tany Filipi izy ity dia noraiketana atao amin'ny tenin'Andriamanitra satria natao antsika ihany koa. Ahoana ny voalaza ato? Amin'ny toe-tsaina manosika ny olona hitory ny filazantsara. Misy toe-tsaina be dehibe, fa ny apôstôly Paoly eto mampibaribary ny sasany amin'izy ireny. Ho vakitsika, fialonana sy fifandirana no hitorian'ny sasany an Kristy.
fialonana sy fifandirana misy fiasana sa tsy misy miasa izy manao ny anjara izy eo amin'ny fiangonana fa tsy misy afa-tsy ny fialonana no antony na koa fifananana amin'ny hafa filamboninahitra na fifandirana dia raikitra ny ampopo kanefa zao ny toy ny teny ary fifaliana kosa ny any sasany fitiavana ny any sasany zany no toetsena tian'Andriamanitra anosika antsika satria fantany fa voatendry ho mpanafatsy ny filazantsara fifampiandaniana kosa ny toriany sasany an Kristy toetsaina hafa koa zany ary misy zany fa tsy mba fo madio mihevitra nampifahoriana ny fifatorako izy hoy ny apôstôly Paoly eto ahoana ary no izy ray izany zao no famitiana ny apôstôly Paoly azy afa-tsy izao amin'ny atao rehetra na amin'ny fiasaram-belatsia na amin'ny marina ny toetsaina manosika zany dia Kristy no toriana ary mifaly amin'izany aho eny mbola hifaly any aho be deaibe ny toetsaina manosika antsika hitorin'ny filazantsara ary santionany amin'izay karazany no ny tansain'ny apôstôly Paoly tamintsika teo filazantsara iny nefa nitoriana ary manao asa fitoriana isika naiza naiza no ireo toetsaina manosika antsika tsy mitovy ireo ny mampalahelo ny filazantsara torintsika tsy olana fa isika sao dia mpitaribato vilambava na koa mety ho fitaovana fotsiny ampelezana ny filazantsara mitory tamin'ny sasa noho ny apôstôly Paoly fa ny tenany kosa ho lavina ka raha miresaka ty toetsaina manosika ity dia jereo amin'ny masom-panahan'Andriamanitra angatao izy ilaza aminao ny tena toetsaina manosika anao fa tsy azo etsarana velatsia Andriamanitra mazava fa ny fitiavana ny fahamarinana ny fitiavana ireo olona natao vonjena zany no tokony hanosika antsika rehefa mitory filazantsara tsy manana voninahitra ho arovana na voninahitra tadiavina amin'izany tsika ireo izay mbola zaza amin'ny finoana dia matim-boninahitra amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra mariky ny tsy fananana fahamatorana mihitsy zany eo amin'ny lafiny ara-panahy fa rehefa matotra ara-panahy ny olona anankiray dia tsy mitady voninahitra ho an'ny tenany na kely aza amin'izany asan'Andriamanitra zany satria fantany fa tsy mendrika azy zany na kely azy ka aoka tsy ho noho ny ampopo na ny fitiavatena na ny fialonana na ny fifandirana na ny fifananana no anosika antsika mety ho tafita ny afatra fa isika mety ho very dia manasanao ary hanaraka tsara ny fiarah-mianatra mandritra ny herinandro handray anatra isika handray fianarana isika ka dia mazotoa amin'ny fotoana iarahantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra manao mandram-peona indray ny namanao mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tanso Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.